Pasteur Naina rakotsafy ny anarako. Pasteur miara-miasa amin'ny Pasteur Tovo. Efa teto amin'ny fiangonana foana ihany koa moa za fa misy fotoana mandeha any amin'ny fiangonana hafa natsoan'Andriamanitra ho mpitory ny filazantsara satria ny fiangonan'Andriamanitra dia iray ihany. Tsy misy resaka dénomination hoe FJKM na zao na zao fa rehefa fiangonan'Andriamanitra dia anankiray ihany. Androany dia ny ten'Andriamanitra izay fampizarantsika dia ao Matthieu 7:12 iresakitsika momba ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra rehetritsika eny amin'ny ainao manjery momba ny amin'ny resaka filazantsara. Misy zao betsaka ny resaka mivohy ny filazantsara ny fahasoavana. Dia rehefa miainao an'irentsika dia hoe tsy misy afa-tsy izany tokoa filazantsara ny fahasoavana, zany ny tena filazantsara ary filazantsara tokana. Dia ao koa ny resaka ny filazantsara ny azo fijaliana. Dia rehefa miainao an'irentsika dia hoe dia misy miteny hoe izay ny tena filazantsara tokana. Fa androany iresaka aminao ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy diso akory ny filazantsara ny fahasoavana, tsy diso akory ny filazantsara ny azo fijaliana, fa ny mamehy an'izany rehetrarehetra izany dia ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra izay iorenantsika sy notorian'ny apôstôly ihany koa. Matthieu 7:12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy hoe: ary hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary mipandrombaka makazy ankeriny. Toizantsika Matthieu 7:5 ka hatramin'ny 9:70. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay mikatsaka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra amin'ny fananany rehetra ka nividy azy. Amen. Raha iresaka ny momba ny ole fanjakan'Andriamanitra, raha izay tenin'Andriamanitra tao Matthieu 7:12 izay dia resaka natao ho an'ny olona efa nateraka indray, olona manan-kery, ny olona afaka handrombaka ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy izy hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana hatramin'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia rombahana io fanjakan'Andriamanitra io. Iza no mandrombaka azy? Itsika no mandrombaka azy. Ny olona handrombaka ny fanjakan'Andriamanitra izany dia ny olona tsy maintsy manana hery aloha voalohany indrindra. Tsy ny herintsika na ny tanjakitsika fa ny herin'Andriamanitra. Ka raha vao miresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra sy ny hoe fandrombahana an'izany, fakatsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia tsy maintsy ho an'ny olona efa nateraka indray ny resaka momba ny fandrombahana ny fanjakan'Andriamanitra. Be dia be indraindray ny olona manafangaro ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny famonjena. Ny fanjakan'Andriamanitra dia izao: itsika izay mino, izay voavonjy no asain'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny fanjakany. Fa ny famonjena kosa dia Andriamanitra izy irery ihany no manao an'io asa io. Tsy misy asa tanan'olombelona ny namonjena sy ny namonjena anao. Ondrizy ny tenin'Andriamanitra hoe fahasoavana ny namonjena anareo, tsy avy aminareo izany, tsy amin'ny asa fa ndao misy irehare. Ny zanak'Israely raha nivoaka tany amin'ny tany Ejipta, ny programan'Andriamanitra dia izao: tsy manan-kery ireo zanak'Israely ireo, andevo tao amin'ny tany Ejipta izy. Fa programan'Andriamanitra hoe te hanala an'ireo zanan'ireo hiala ao anatin'izany fanandevozana izany izy.
ka dia niraha ny mpanompony Mosesy ary dia natao daholo ny zavatra rehetra tao anatin'izany hoe mangala vatotromby haitsika tsara angamba vahoakan'Andriamanitra fa milazany amin'i Jesosy Kristy izany. Itsika no nahatonga antsika ho voavonjy tamintsika mbola tao Ejipta fahiny dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Na ny fahafahantsika mino hoe ny rahasoan'i Kristy Jesosy ange no manafaka atsika tsy ho andevy intsony dia mbola tsy avy amintsika ihany koa izany fa zato isan-jato avy amin'Andriamanitra ny famonjena sy ny famonjenanao. Amen. Rehefa voavonjy tsika dia miprograman'Andriamanitra amin'izay rehefa avy eo hamonjy ny tany Kanana. Ny tany Kanana ry havana malala dia tsy lanitra io, tsy tandindon'ny lanitra akory, fa ny tany Kanana dia tandindon'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny programan'Andriamanitra zany ho asy ho anao amin'izao vanim-potoana izao dia izao: rehefa mivoaka ny tany Ejipta tsika dia andeha amin'izay hoentin'Andriamanitra ho ao anatin'ny tany Kanana dia tsy iza akory fa ny fanjakan'Andriamanitra. Io fanjakan'Andriamanitra io le lazai ny tenin'Andriamanitra io amin'izay hoe rombahana io, ary ny mpandrombaka azy maka azy ankeriny. Tsy vita ny herintsika io fa nomena atsika aloha ny fanahan'Andriamanitra ao anatintsika tsiraray avy ampahery atsika dia hitaridalana atsika amin'izay ny fanahy masina andeha hamonjy an'io tany Kanana io. Izay ho azakazaka izay ho ataontsika eto amin'ity zao tontolo izao ty hoe miazakaza programan'Andriamanitra hoe mba ho tafiditra ao anatin'izany fanjakana izany ianao. Io lalana ho alehantsika io dia dezera izy io. Misy zavatra be dehibe tena andehanana ao anatin'ny dezera satria mandra-pahatonga antsika ao anatin'ny tany Kanana dia misy zavatra tian'Andriamanitra hongotana any anatin'ny fotsika any. Araka ny andehanantsika mitarika atsika ny fanahy masina maketo indray aloha ianao androany dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho amboarina any. Isaky ny mandeha tsika araka ny fiarahantsika amin'ny Tompo dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho esorona any anatintsika any. Zanak'Israely tadidio tsara fa zao be dehibe ange fimenomenonana tany anatin'ny tany. Rehefa nandeha elaela teo dia mahita ny tany dezera dia lasa menomenona. Manao comparaison ny fiainan'ny tany ny tany Ejipta sy ny fitondran'Andriamanitra azy. Tsy mbola fatantsara hoe izaka ity Jehova Andriamanitra izay mitondra antsika ity, fa rehefa sendra ny anohanana kely fotsiny zareo hoe taraiky ny sakafo tao anatin'izy dia nanomboka mimenomenona hoe raha tany Ejipta zao tsika tena mbola nihinana tongolo be, mbola ny voky zavatra ohatr'izao, zao tsika nentin'ity Mosesy ity aty an-tany efitra ty. Rehefa mahita ny efitra, inona no hohanina amin'ity tany efitra ity, inona no hosotrotsika ao amin'ity tany efitra ity. Zanak'Andriamanitra koa betsaka manao ohatr'izany. Indraindray araka ny rosotsika hiarahana amin'ny Tompo dia mampitantany fiainantsika amin'ny fiainan'ny olona izao tontolo izao indraindray. Dia eo amin'ny sasany mampifendrofendro. Ny olona izao tontolo izao koa nge dia milaza an'izany mihitsy nareo zao zanak'Andriamanitra mandeha foana manompo makarisina nefa aiza ny fiainanareo. Aiza arakaraka indraindray ohatra ny andehanana miaraka amin'ny Tompo, ohatra indraindray ohatra ny misy zavatra be dehibe mianjady amintsika izany. Hoy izako aminareo hoe normal be zany satria izay mihitsy ny lalan'ny Tompo mba hanalana ilay fimenomenonana ilay toepo ratsy any anatintsika any. Dia misy trangan-javatra izay ho asehon'Andriamanitra eo. Kanefa izao rehefa mamaky ny soratra masina itsika tsy namela irery ny zanak'Israely tany anefitra mihitsy ny Tompo. Amen. Satria nahoana nanangetaeta ry izy tany ain'Andriamanitra ny namoaka rano tamin'ny alalan'ny vatolampy. Na dia tsy misy hohanina ry izy tany ain'Andriamanitra nanome mofo anazy mana isan'andro. Ary na dia nandeha foanareo tsy rovitra ny akanjony ary tsy simba ny kirarony satria teo ny tanan'Andriamanitra izay niahy azy. Ry havana malala amin'izao fiarahantsika amin'ny Tompo izao dia misy lalana izay tena hitondran'Andriamanitra atsika. Lalana tsy mora izy io fa izao matoky kosa tsika fa le miaraka amin'ny Tompo
dia ho mpandresy mandrakariva. Andeha eo n'izany lalana izany tsika handrombaka n'io fanjakan'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra tena hoe andrombahantsika an'io. Za misy vavaka foana ataoko ny tompo hoe anatin'ny fiarahana aminy, Andriamanitra izaho toetra ny foko, dia jereo raha misy lalana mampahory aty anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Itsika ngendra indray tsy mahafantatra ny momba antsika ireo fa tsara manao an'izay vavak'izay mba hahafantaranao tsara rehefa avy eo hoe na izana ianao tsy mahalalanao tsara tsika, tsy fantatrao tsara io tenanao io, fa ny tompony mahalala antsika. Ary raha vao manao an'izay vavak'izay ianao hoe izaho toetra ny foko, dia ho aseho an'Andriamanitra miariary anao amin'izay io toe-ponao io amin'ny alalan'ny ka anankiray izay mety tsy ho fantatrao akory. Fijoroana vavolombelona resako anareo anankiray ty tamin'ny firemana anniversaire-ny USFM iny, nantsony Pasteur Tovy hoe tongava raha lahy tandremo sao tsy tonga. Ay, ho avy ah. Dia rehefa tonga tao anatin'ilay fotoana singa azy dia nisy fanomezana tao anatin'ilay izy ho an'ny mpiara-miasa. Dia nisy voninkazo, nisy gâteau, ohatr'izany tao anatin'ilay izy. Dia rehefa tao anatin'ilay izy ah, dia izay no tao anatin'ny eritreritra hoe ary matoa zany insisten'ny pasteur ho avy aty amin'ity toerana ity, ho avy androany. Aya, isy fanomezana zany omena nona mpiara-miasa. Nandeha nytononona tsy tao ny anarako, lotika ny tany anatin'ny fokotany ohatry ny hafahafa be zany. Dia rehefa tonga tany an-trano dia niteny tamin'ny vadiko hoe raha za pasteur tsy nanao an'ireny, be dia be nge mpiara-miasa teo dia ny sasany tsongatsongaina, ny sasany anana ohatr'izao, raha za izy tsy nanao an'ireny. Dia hono izy le vadiko mantsy anao hoe ary tena nitraika tany amin'ny fonao mihitsy ka ilay izy, le tsy fanomezana anao an'ilay gâteau. Tena menatra tao anatin'ilay izy hoe ay, misy an'izany aty anatin'ny foko aty. Tsy resaka gâteau le izy satria tsy dia tena tia loatra gâteau. Raha pizza anga dia mety hoe fa le gâteau aloha ohatrany tsy dia tena mety amiko loatra. Fa le toe-po mihitsy hoe satria pasteur ianao dia niarakaraka teny foana dia ho asoasoavina sy ohatr'izao hoe any. Fa rehefa indraindray zany ohatrany hoe raha tsy natao tsisy valeur ianao, tsy hoe tsy natao tsisy valeur fa zay mihitsy moa napetraky ny tompo, dia ohatry ny hafahafa tany anaty tany. Tena ny vavaka tena mifona tamin'ny tompo manoloana ny ka izay niseho tamin'iny fotoana iny, jereko ny foko misy zavatra hafahafa, manjary mangidy, manana maso mangidy amin'ilay rahalahiko mifona Jesosy amboary ny foko fa ay ohatr'izany ahako. Lazaiko aminao fa sitrana tanteraka ny tany anatin'ny foko tany. Itsika tsy raray avy ao anatin'ny fiarahana amin'ny tompo mangatany io, andeha dezertsika misy zavatra tena tian'Andriamanitra ongotana ny anatintsika any. Mampahery be any fijoroana vavolombelona nataony Nadia teo ihany koa. Fa izay zao ao anatina tena hoe ady, fa miaino ny foko dia henoko hoe miadana. Fa izay koa manana ady be zao amin'ny tanàna misy anay, efa 10 taona lasa zay, efa karazana vavaka zany nasandratra tao anatin'ilay izy misy mangalatra ny tanàna anay, olona misy loky. Dia nandeha tany amin'ny première instance dia resy zay, dia nandeha tany amin'ny appel dia resy zay, dia nampiakarina cassation. Dia tamin'ny herintaona tamin'izay nandeha tany amin'ny Moarivoay, efa eo ampitoriana filazantsara miantso ny olona hoe fa izy ianao fa marodana nge io trano io raha tsy haniny ianao. Piako ny telefoniko hoe za tsy hainao an'izany. Tao anatin'izay tsy voazera indray aloha le trano fa tsy retracté le resaka, dia niakatra cassation ihany. Dia tamin'ny 14 teo mivaly ny didiny tao anaty cassation, resy indray zay ary ho arodana ny trano afaka ray volana. Dia fampiresaka izay pasteur Tovy alina dia hono izy hoe tsy takatry ny saintsika rahalahy izany fitondran'Andriamanitra izany. Fanireko atao anatiko hoe
ny zavatra rehetrarehetra mitranga hain'Andriamanitra nge zany. Andriamanitra manao contrôle ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny atsipiriany zavatra nanisany volondohako sy ny volondohanao aza dia hain'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Tena ao anatin'ny zavatra oatra zany nandray ohatra miozongozona ny finoana fa aiza Andriamanitra fa ahoana Jesosy nanantena zavatra ohatr'izao kanefa zavatra ohatran'izao no mitranga. Fa mahatsiaro ahako ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe i Abrahama mianga eo amin'ny tany niavanao dia mandehana ny amin'ny toerana izay tiako ampandehanana anao. Ry havana malala, tsy izay sitrapontsika indraindray tsy takatry ny saintsika ny fitondran'Andriamanitra fa izao maneke azy amin'ny alehantsika rehetrarehetra. Vahiny sy mpivahiny tsika ety manana trano tsy natao tanana any an-danitra. Raha ho avy ny fotoana hialantsika ty tadidio tsara ny fahasoavana lehibe. Tsy misy zavatra lehibe ty ambanin'ny masoandro mihoatra noho izany hoe voavonjy voavonjy ianao. Akoatran'izay tsy dia misy na inona na hoe sorona aminao ny vadinao, na hoe sorona aminao ny tranonao, na hoe sorona aminao na inona na hoe sorona aminao ny asanao. Mampianatra antsika ny tompo hoe manahoana ny fiadanana any anatinao any. Olom-boavonjy ange ianao olona novonjena, olona hafa mihitsy eto amin'ity zao tontolo izao ty ka zay tian'Andriamanitra hitondrananao. Amen. Za eo mpipetrahana eo dia maheno mihitsy hoe tsika tahaka ny ohatrany hoe ty telefôniny ty. Ity telefôniny ty dia zay tiako hanaovana anazy, za ny tompony dia zay tiako hanaovana anazy. Rehefa misy ilako anito mba azoko ampiasaina dia chargeko io. Ary za mitandrina anazy mba tsy enjera, tsy ho vaky, tsy ho potika. Apetrako tsara mitoerana izay misy anazy izy satria ilaiko io telefôniny io. Dia ohatr'izay koa tsika tsy raray avy. Itsika izao tsy hoe olona natao hivavaka fotsiny fa misy ilan'Andriamanitra tsika tsy raray avy. Rehefa milanao Andriamanitra, ampiasanao Andriamanitra dia izao tsy maintsy ho chargentsika. Amen. Tsy maintsy ho chargentsika ary tsy maintsy feno crédit ao anatintsika ao ahafahan'Andriamanitra mampiasa antsika. Ary io telefôniny io na iza olombelona ary dia mahay mahatandrina an'ity ka mainka fa izy Andriamanitra tadidio fa sarobidy eo imasony za sy ianao. Tsy avela nisy akasika na ny volondohako sy ny volondohanao aza raha tsy nomeny alalana avokory zany rehetrarehetra zany. Ary izy ny mahalala ny antony ny siny ny zavatra anankiray mba hahatonga antsika hiatsara kokoa amin'ny fifandraisana anazy, ahatoky anazy bebe kokoa hoe fa iza marina moa io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Tsy amin'ny alalan'ny famahana olana, tsy amin'ny alalan'ny hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ohatr'izao, fa atsika manana toe-po tena hoe tafafikitra amin'Andriamanitra ary manaiky ny fitondrany. Izany ny tena zavatra lehibe zay tadiavin'Andriamanitra antsika ao anatin'io lalana zay izorantsika io. Ondry izy le teny soratra masina anankiray teo hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray, mpandrato vatosoa. Tanareo le hoe olona mitady vatosoa, beryl, safira sy ny karazany. Dia rehefa nahita ondry izy mpandrato vatosoa anankiray izay mikataka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa ray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Itsika zany dia tahaka ny olona anankiray io koa, zany hoe mpandrato vatosoa zany. Ka rehefa nahita tsika hoe io ny fanjakan'Andriamanitra sarobidy dia mila mivarotra ny fananantsika rehetrarehetra mba hahazahoana n'izany vatosoa na hoe perla izany dia ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa ilay hoe le fananantsika rehetrarehetra izay rehetra mibahana ao anatin'ny fotsika ao, izay no fananantsika. Izay mameno ny fotsika no fananantsika. Tenin'Andriamanitra koa nilaza hoe moramora kokoa ho an'ny rameva no miditra eo amin'ny vody fanjaitra no nidira ny mpanan-karena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io mpanan-karena io dia tsy le hoe mpanan-karena hoe olona le miliardera, le hoe millionnaire, fa le olona mpanan-karena
izay manana ny rakitra ao anatin'ny fony ao, inona ny tena be ao anatin'ny fontsika ao. Moramora kokoa ny dira ny rameva, iny rameva angeza be iny a, zany hoe tsy maintsy lasa mifitina kely iny vao tafiditra ao anatin'le atao hoe voto fanjaitra iny. Raha andeha zany tsika hiditra ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io, dia tsy maintsy tena ho dépouillen'Andriamanitra tanteraka io resaka ranofo io. Ary izay reny antony reny filazantsara ny azo fijaliana ireny, hoe mitondra ny azo fijaliana mandrakarivotsika, miraraka ny asan'ny nofo. Tsy afaka hiara-iasa ohatra izay sy pasteur Tovo raha tsy mitovy ny filazantsara izay torianay. Ary matoa na sainy naketo dia misy fahatokisana lehibe ihany keo anatin'izay hoe iny rahalahy iny tsy hitory zany évangile de prospérité zany, izay tsy nasain'Andriamanitra ho toriana, fa ny filazantsara le hoe manombo ny nofo, hitondra ny azo fijaliana mandrakariva mba hahafahantsika hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy toriana ao anatin'ny fiangonana ny filazantsara ny azo fijaliana, dia zao tsisy nofo iraraka mihitsy ao. Fa raha hitambatambazana foana ity olona ity, satria tongava mivavaka fa ho avy mifanasitranana, rehefa sitrana nefa ianao fa nofo be fotsiny, da tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra naoviana ianareo. Fa raha tsy mivarotra mihitsy tsika izay ao anatin'ny fotsika ao, androany zao tena lazaka anareo hoe alohan'ny hitorinana zany teny zany, mandinika ny foko a. Andriamanitra fa inona no mameno an'ity foko ity? Misy zavatra arena ao anatin'ny foko ao izay saintsainiko andro aman'alina. Dia hoy izay tenin'Andriamanitra hoe raha tsy atakalonao zany, raha tsy hoe hitanao le perle tena io fanjakan'Andriamanitra tsy misy important noho io eto amin'ity zao tontolo zao ty, dia atakaliko le izy, mila vidiko. Échange zany ny dikany. Le ato amiko ato amitiko an'io, avotsotro le ato anatin'ny foko. Inona le mameno ny foko? Dia mila avotsotro zay mba hazahoako ny fanjakan'Andriamanitra. Jereo zay mameno ny fotsika. Ny olona tsiraray avy ny kristianina tsy hoe vao mivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta dia tafiditra ny tany Kanana, fa misy parcours tsy maintsy andehanantsika io. Dia any anatin'io désert io, fanamboarana antsika daholy reny épreuve rehetrarehetra ireny, mba hahatonga atsika ho takan'ilay rameva ka hiditra, ka hitsana daholy ny arena rehetrarehetra, ny fiheverantsika ny hoe ny arena. Ny anahy zao tena panika kely mihitsy izay menakavy maly hoe hoaiza zany tsika, trano ny arina nandritra ny 5 taona, niady kely mihitsy ary izay mivady. Izako mantsy mivadiko, za efa niteny aminao hoe aza mbola atsangana satria nampiakarina ndraiky io le trano. Efa miteny mbola zavatra miady ity, ka tsy aleo ve mijery zavatra vaovao dia anany. Hono izy mivadiko, fa aiza le finoanao e? Bon, raikitra zany ampiakaro ny trano, fa ny zavatra mbola miady, miakatra ny trano, fa tena avy eo eniko amin'izay zany nameno ny foko hoe dia hoaiza zany zay. Fa rehefa mamanga ny tompo ao anatin'ilay izy dia hoe tena tsinitsininy ireo. Nivoaka teo a tokotany dia nijery ny kitana, dia zaka tompo ireo kitan'ireo mety tena amina miliara nisany, nataonao tao anatin'ny teninao ireo hoe misy dia misy ireo. Dia compareko amin'ny problème mako le izy hoe tompo misy zavatra ohatr'izao ty. Dia inona moa zany le problème? Ohatra lasa mampimengy, satria ohatra n'le kitana kely anankiray io ity planeta tany ity. Dia le problèmeko sy le problèmenao zany manahoana manoloana ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha lasa ranabavy andao tsy le problème nijerena, fa ny fahalebiazan'io Jesosy Kristy tompo io. Tena goavana, tsy misy ohatran'izany, ary tsy manatahotra izay eo aminy. Tadidio tsara fa rehefa ny olona anankiray ny tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia ao ilay fanjakana tsy azo ampiororona. Tena nalefasy eo, atsangano ny bus 700 olon'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mihetsy bolomaso amin'izany.
atsangany eo na ohatrinona vidy klaona inana iny nefa magaga fa raha mijery Facebook tsika be dehibe ny vahoakan'Andriamanitra miaraka menimenina amin'izao tontolo zao ary ny tena kokoa dia anisany efa mba mimenimenina avy eo menatra ihany ao anatin'le izy hoe ay le izy tena tsy ohatry zany mihitsy ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra fanjakana tsy azo ampiororona tadidio tsara fa ny anjely avy tany amin'izany toerana zany nge ka rehefa mifanena amin'ny olombelona dia inona ny teneniny voalohany aza matahotra izasenao raha le olo ny fanjakan'Andriamanitra dia itsika ny ampahery ny loalika malemy rehetrarehetra eny amin'izao tontolo izao ka ilaza amin'ny olona reraka-po rehetra milaza hoe aza matahotra fa mombanao Andriamanitra itsika teo mifampahery hoe engany eka ombanao Jesosy tena tsy engany etsony fa tena momba atsika Andriamanitra amen ny fanjakan'Andriamanitra hoy izy raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra jereo tsara fa io fanjakan'Andriamanitra io tokony ho ao am-potsika tsy hoe aferan'ny olona tsy mino izy io fa aferan'ny olona tena hoe nateraka indray raha tsy ateraka indray tsika tsy mahazo mahita nge dia dikan'izany dia zao hoe iry le fanjakan'Andriamanitra ary raha tsy ateraky ny rano sy ny fanatsika dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra tsy famonjena ntsony zany resahako zany fa ny olona efa voavonjy no antsona hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia atsontsika hoe midira amin'ny fanjakan'Andriamanitra mahazo miditra tsika ohatra nomena be zany hoe mahazo mandeha any andafy ianareo rehefa nateraka indray ohatrany hoe andeha ho any amin'ny aéroport dia tia ny be afaka mandeha makany ireo fa raha tsy miditra ianao ka misisika dia tsy ho tafiditra mihitsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dikan'izany ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fahasoavan'Andriamanitra miampy ny volonté anao hoe hisisika ao anatin'io raha vao manaiky fotsiny tsika hoe tena tompo ity rombahako zany zavatra zany ny atao anatiko miampy ny fahasoavan'Andriamanitra ny ahafahako miditra ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io ka ankehitriny vahoakan'Andriamanitra atsonitsika fa ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra irery io ihany ao no ahazahoana ny fahafenona amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatr'izy ny ten'Andriamanitra ao ny fanjakan'Andriamanitra io ke ny grapina voaloboka anankiray tena ngeza be ao ny fahavokarana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra raha mitory filazany tsara ny fiangonana anankiray raha mitory filazany tsara ny mpanompon'Andriamanitra anankiray itsika fiangonana ka ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsika dia tahaka ny mandainga ihany fa izay ny ten'Andriamanitra hoe ka atsao aloha io fanjakan'Andriamanitra io midira ao dia ao ianao ny fahafenony n'Andriamanitra dia ao amin'izay tsika no afaka mitory ny filazantsara fa be dehibe no resaka fahavokarana fa ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra dia hita fa olona mandainga ny amin'ny Kristy tsy tafiditra ao anatiny akory ohatra hoe io zao anaty rova ahoana mo be dehibe nge ny olona pisoloky afaka hiteny hoe eny fotsiny ao anatin'ny boky hoe ao anatin'izany anaty rova izany dia etsy ny sezany ranavalina dia ry ny satroboninahiny dia etsy ny ohatra zao fa ny olona tena niditra tao no mahafantatra tsara ny atsiporiany zavatra rehetra hoe ay etsy marina le izy ka noho izany tsy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra itsika no tian'Andriamanitra hitoetra fa hoe misisihy midira ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra betsaka ny olona niaraka nivoaka tany amin'ny tany Ejipta tany ny zanak'Israely dia niaraka nihinana tamin'ny fihinanam-panara ihany nandeha tao anatin'ny ranony batisa dia olo izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa maro tamin'ireny nge olo izy ny tsy sitrak'Andriamanitra ao anatin'ireny vahoaka ny zanak'Israely ireny dia ohatran'izany amin'izao vanim-potoana izao hoe ny fiangonana be dehibe samy hoe mino an' Jesosy Kristy tompo mino ny rana latsany teo Kalvaria famonjena antsika dia nirotsaka tany anatin'ny batisa fa eny am-pandehanana any rehefa avy eo misy fihavahana amin'izay le izy fa ny olona nateraka indray
dia tena manaiky ho tarihany fanamasina hoe andeha mahita ny fanjakan'Andriamanitra ary mahafantatra tsara ny destination hoe andeha ho ary zay io fa tsy miazakazaka dia miazakazaka anaty pista nefa tsy fantatra koa rehefa miazakazaka ho aiza. Dia rehefa maty ny olona anankiray dia natateraka ny fiazakazahany izy dia nefa niazakazaka nanao inona le olona, niazakazaka tamin'ny fiainan'izao tontolo izao hoe nahazo anty nahazo gain be dia be teo amin'ny fiainana, nahazo trano voninahitra ao an'Andriamanitra, nahazo fiara, nahazo an'izao tsara daholo zany. Fa izany ve no antoka ilazana fa ao anaty fanjakan'Andriamanitra ny olona anankiray? Ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy azo ampiororona ary na ongotana aminy hatramin'ny ainy azy dia tsy anatahotra na roviana na roviana. Amen. Izay io fanjakan'Andriamanitra io, hiazakazaka ao anatin'izany ny programan'Andriamanitra ho atsika ireo. Tomina ny olona hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, be dia be ny zavatra mbola ho ahitsan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mahereza ary fiangonana ao anatin'izao fiarahana amin'i Jesosy izao, betsaka ny olona tena hamingana anao, betsaka fa reny rehetrarehetra ireny avelan'Andriamanitra iseho satria tiany hodiovina tanteraka ny fotsika. Tsy hisy zavatra, tsy hisy arena intsony any anatsika any. Ny arenantsika io nge raha tsy mandinika ianao androany manova mitsy tena fandinihan-tena. Za zao tena tsy me tsara velatsy eto anatrehan'Andriamanitra fa zao tena nisy zavatra important namen'ny foko noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia ho nisy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona tia ny rainy na ny reniny na ny zanany na inona mihoatra noho ny fitiavany dia tsy azo ekena ho mpianatra izany. Ilainga antsika rehefa sabotsy na rahady na ohatran'ny fiarahana amin'ny tompo dia ohatrany hoe ao tsara daholo. Fa ny andavanandrontsika rehefa avy eo, inona no hoaninay, inona no sotroinay. Fa ny olona ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mampisaintsaina anazy mandrakariva ao, vonina ny andany ary vonina ny olanina. Izao miandrandra mandrakariva ho avy ny tompo na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Araroty ny andro azontsika anaova-tsoa fa miaratsy izao fiainana izao. So dia mbola misy inona ny tian'Andriamanitra ampiasana amin'izao antony fotoana havelomako izao, mba hahafahako manaiky ho ampiasain'Andriamanitra ho fanavotana fanahan'olona mbola voageja amin'izao tontolo izao. Fantaro tsara ny antom-pisitsika, ny antom-pahavelomantsika, fa be dia be ny kristianina amin'izao fotoana izao hoe ny ilako an'Andriamanitra dia izao ho mpamany olako. Saotra ny tompo fa dia notahiny izay menakavy dia milamindamy ery, miditra soma tsara ny vola, manana dia eo dia ohatray dia nefa le toe-po ao anaty tsy miova mihitsy, fa raha vao sendra olana kely dia iny fa manomboka mivaloarika. Satria inona ny anton'izany zavatra izany? Tsy toriana ao anatin'ny fiangonana ny filazantsara ny azo fijaliana. Raha miaraka amin'i Jesosy tsika raha lasa ranabavisany, tadio fa tsy maintsy mitondra ny azo fijaliantsika isan'andro ka manaraka anazy. Amen. Tsarovy izay nitondran'Andriamanitra antsika ny fiainantsika. Zany tsy mampatahotra anatsony fa be dia be izay efa fitsapana nandianana izay. Fa izao mbola miazona ny finoko dia io Jesosy Kristy tompo irery ihany keo. Tany amponja za moa taloha efa be dia be ny témoignage ny resako, za jola taloha dia tany amponja tany antsefa ny gadra mandra-pahafaty, fa tsy nitsoaka nivoaka tany fa tany tena hoe tena converti, tena natsoan'Andriamanitra. Ka raha ain'Andriamanitra ara namoaka anahy tao anatin'izany situation ohatra izany mba ho azo no ampiasaina, dia ahoana rehefa tena ilain'Andriamanitra dia izy miany rehetrarehetra, na ny hoaniko na ny sotroko na ny tafiako na ny andehanako. Amen. Raha mirodana ny tranonay ho any Afrikaty izay nipetraka sandavy eny anabavy tsy omby anareo aty bediny tompo amin'izany ma tsy maintsy mifankaty. Amen. Iazakazaka tsika tena tsarovy izay zavatra rehetrarehetra nitondran'ny tompo atsika. Za mietrrehetra aza misy adononareo ny fitahiny ianao reo rehetra,
any amin'izany toerana zany tsy mihinan-kanina ko afa-tsy indrem-pandeha ao anatin'ny ray andro mangazo voan'ny 5 fa tsy maty satria manina misy ilan'ny tompo ahy. Amen. Be dia be ny namako voatifitra maty fananina voatifitra tsy maty. Zany zao dia henoko mihitsy hoe tena fa za ve dia navanto samy jolay teo ihany fa manina le ray teo akavia dia manina le teo akavanana. Dia izy Jesosy hoe ianao tsy haiko zay ny fifidianan'Andriamanitra fa raha ny hoe resaka merita tsisy mendrika tsika na dia iray aza fa naninona ny tian'Andriamanitra tsika fa maninona ny asainy miain'ny teniny maninona ny nino an' Jesosy Kristy tompo fifidianan'Andriamanitra izany. Amen. Dia te hifaly amin'izany ianao dia te hiorakoraka ny amin'izany ary zany ny tokony antony hiderana sy mampandihy mandrakariva hoe tompo ny fitondranao tena goavana izany raha tany anatiny zany ady sarotra izany tsisy namangy atsonona ny fianakaviana ary any nanomboka namaky baiboly mbo hamaky baiboly ony taloha io baiboly io tena tsy tiako mamaky an'io mamaky ianona niteraka ny anina ianona niteraka ny anina ianona niteraka inona ary ty makaleona mieritreritra lizy ary fa rehefa nanomboka nandray an' Jesosy amin'izay any toriana tamiko ny filazantsara dia henoko rotorotika tany amin'ny foko dia tena tena tompo tena olon-dratsy mila anao a Jesosy tena anao a Jesosy nomboka tany zay namaky baiboly zao ny voalaza tao hosolony na foizana anao sy ny tsy nandehanany olona namaky anao dia ho asandratro ho reharehako hatramin'ny taranaka faramandimby ianao rehan'ny foko tatao anatiko mihitsy hoe tsy mamaky teny efa misy Andriamanitra miresaka amiko ary dia nanana fanantenana nanomboka teo hoe tsy hijanona ato amin'ity fontsy ity fa ho avy ny andro ndray andro any hoesoron'Andriamanitra eto ahako dia hoentiny any amin'ny toerana izay tia ny tondrana nanomboka teo ny fiainako tany ao anatin'izany fonja izany ohatra ny tantaran'i Josefy iny lasa izany mpifehy olona voafonja tao anatin'ny tsefa io nanomboka tany ny toro ny filazantsara za tsy te ho mpitoro ny filazantsara hoe pasteur fanatsoan'Andriamanitra ho amin'izany misy fotoana indraindray zay nitoro filazantsara isaka ny zoma eny amin'ny fonjana tamin'ny mora betsaka pasteur sy mpitoro filazantsara eny dia zao ny tenen'le olona tany ndre mandeha zay fampijerijery eo daholo moko ny pasteur moa le any tonga dia 4 épingle be daholo dia za le tsotsotra kely nanao tenisy jereny le raha matoatra ka pasteur angay ianao eno amantsy anazy toatrany aho izaka fa le pasteur ka ety ivelany tena rehefa mety tsara ny akanjo sy ny karazany dia pasteur io fa izaka hoe za tsy te ho pasteur fa natsoana ho amin'izany ary misy fotoana aza te handositra hoe tsy hanao an'io takany anao ohatra ny iza le lanin'ny baleniny ry jona raha ny tsy te hanao zany fa isaky ny tsy te hanao dia zao misy zavatra kely anairan'ny tompo indray dia indray za moa ry tompo ny vonjenao za moa ohatraohatran'izao dia hitanao le hoe fitiavana ny hafa nanahoana zany tiavan'Andriamanitra nanasoran'Andriamanitra anao tany anatiny tena lalina izany le lalina tsy iletsefany tena hoe lalina fa itsika mpanota nongotana tao anatin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana manahoana nge zany alehibe an'izany avotra nomen'Andriamanitra atsika izany ka raha misy zavatra takian'Andriamanitra ao amintsika mba le hoe prix à payer zany move tsy homentsika izany zavatra zany na ny fotoanantsika na ny asantsika be dia be ny épreuve mbola ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ireny amen mahereza raha lasa ranabavy fa tsy mandao atsika zany ny tompo amen ary mipetraha tsara eo amin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra atsika ho fanasina sy ho fahazavana eto amin'ity zao tontolo izao ity tsika mijoroa midira ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra misisi ao ary za ny tena mampahery anahy dia zao hoe rehefa ny vahoakan'Andriamanitra manomboka voafahana tena sakafom-panahy hitanao hoe tsy miraika atsono ao amin'izao tontolo izao na mandeha any amin'ny fiangonana sasany dia rehefa raikitra ny fijoroana vavolombelona any
tena tsy misy resaka fa tsy materiel fa tsy heninao mihitsy ihany hoe misy toe-po miova ny eny sasana fa sitrana dia nahazo asa dia nahazo vady dia nahazo an'zaozao dia misaotra ny tompo ao anatin'le izy fa le toe-po zany tena hitanao hoe tsy mety miova ka tsy iova mihitsy io raha tsy ilay filazantsara mihitsy aloha reniny olona no mampiovan'io misaoran'Andriamanitra be dehibe hoe nomeny mpanompon'Andriamanitra ianareo hitaiza anareo ao anatin'izao azakazaka izao fa io fitaizana io lalana mizotra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra io ary rehefa tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo dia ho fantatrao amin'izay le hoe fiainana be dehibe za ho avy izy Jesosy hanome anareo fiainana ary fiainana be dehibe nisy fotoana ny hainy kely ako ny toritenin'ny pasteur Tovo dia hono izy hoe nisy anabavy zay hono izy indray mandeha dia efa hoe fa 10 taona taty ariana hono izy vao natsapa hoe zay ahako vao tena tsapako hoe nateraka indray fa za kosa nieritreritra tao anatin'izay za indray nefa mieritreritra fa tsy hoe zay le anabavy vao natsapa hoe nateraka indray fa izay le anabavy vao tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra vao nanompoka niala tao amin'ny tany Ejipta isika nivoaka tao amin'ny tany Ejipta vao vonjitsika nateraka indray ary rehefa nateraka indray ianao dia manompoka mahita ny fanjakan'Andriamanitra rehefa hitanao ny fanjakan'Andriamanitra dia hono izy ny tompo hoe mahazo miditra ao anatin'io ianao ary alohan'ny hidiranao an'io tsy maintsy korotsaka daholo ny resaka nofo fa tsy misy nofo tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra nakely ary izay no antony fitoriana mandrakariva ny resaka nofo io hoe mila mihintsana io nofo io mila mihintsana le izaho mba hatateraka ny tenin'ny soratra masina milaza hoe tsy izaho tsony no velona fa Kristy ny velona atao anatiko mbola indraindray jereo tsara fa mbola misy parti mbola enao eo mbola mila hitsany ireny ary ny fanitsanana an'ireny any anatin'ny fizahan-toetra mahamay amen mbola hoentin'ny tompo ao anatin'izany tsika mbola angotragotraka ny ady ao anatin'le izy fa izao mahasoa atsika reny rehetrarehetra ireny dia sy pasteur Tovo zao alina dia efa hery tamin'ny 4 amin'ny 5 mifampiantso dia mifampahery za ko ny rahalahy ohatrohatr'izao dia samy mieritreritra fa tena gravy le lalan'ny tompo tsy fantatra le izy zao mba heritreretina nefa zao ny zavatra mitranga fa mila matoko fotsiny tsika fa hidada ny contrôler ny zavatra rehetrarehetra tsy avelany isy akasika atsika io raha tsy efa sitrapony amen mino fa anatin'izay afatra fo izay dia isy famangin'Andriamanitra manokana ho anao raha mbola ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia zao manapa-hevitra ray androany hoe tompo ity manaiky tena hoe hivarotra nyzay rehetrarehetra arenako satria hitako ny importance n'izany fanjakanao zany ka na inona mety ho ataoko hoe arenako mety ho asa io mety ho zanaka io mety tsy fantatro ianao mahalala an'le izy izay occupenao tanteraka ny fiainanao namenony fonao mila amidinao zany raha tsy hongotana miala aminao zany tsy ho azonao ny takalony dia ny fanjakan'Andriamanitra fa moramora kokoa ho an'ny rameva no miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ny mpanan-karena ka inona le arenao no antsika nefa ny sitrapon'Andriamanitra dia zao hoe Kristy irery ihany no arenako amen mba tsy horena ny finoantsika amina zavatra ity an-tany tsy hamaka amina zavatra na inona ity an-tany tsika fa izao miary arenantsika ho any an-danitra tsangantsika dia hivavaka mino fa mamangy anao ny tompo amin'izao fotoana izao dia jereo izay arenany anatin'ny fonao any mitenena amin'ny tompo hoe tompo androany ahako manapa-kevitra isisika ao anatin'ny fanjakanao olona voavonjy ianao fa mila misisika ianao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary fanjakan'Andriamanitra io dia rombahana ary mimpandrombaka azy maka azy ankeriny efa nomen'Andriamanitra antsika ny hery ahafahana hiditra ao anatin'izany ka noho izany misy saoran'Andriamanitra dia hoeto eo anatrehan'Andriamanitra ny fanirianao hiditra n'izany fanjakan'izany ankehitriny samy hivavaka tsika haleluia
tompo mazava aminay androany ny programanao ny aminay tsiraray avy tompo navoakanao avy tao amin'ny tany Ejipta izay mba hamonjy ny tany Kanana. Betsaka ny parcours izay efa nitondranao anay tompo teny amin'ireny désert ireny, teo ny tsy fisikanina, teo ny etaeta fa tsy namelanay irery mihitsy ianao tao anatin'izany. Mbola mitondra anay mandroso hatrany an-trano tompo. Reto ny vahoakanao tahaka ny vahoaka fahiny izay nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta. Efa tafavoaka ny ranomasina mena izay, natao batisa tamin'ny anaranao Jesosy. Mandeha ny tany iay fa manantena ny fitarianao mandrakarivo. Ianao tompo malala ny zavatra rehetrarehetra ny anatin'ny fonay ihany izay mety ho arena miafina anay. Tsy mety nefa ianao fa hoe mila takalo ny fanjakan'Andriamanitra izany. Jesosy eo androany mahita ny fonay tsiraray avy ianao, mahita izay mbola mibahana ka tsy mahatonga anao tena hitoetra amin'ny fahafenona tena manolotra ny fo manontolo mihitsy Jesosy anjakao, ka tsisy ampatahotra anay Jesosy hitrangan-javatra rehetra hihitsana avokoa izany androany. Fa ianao no arena anay Jesosy, namonjenao anay, tsy azo hoarina na amin'ny inona na amin'ny inona izany, tsy azo hoarina amin'ny zavatra ho azonay na tsy azonay Jesosy. Fa tsy hoe misy zavatra anankiray azonay dia hoe tsara ianao, dia misy zavatra tsy azonay na tsy napetipety anay dia valaketraka indray izay. Fa mahafaly indrindra Jesosy, iobiana ianao mandrakariva dia hoe novonjenao izay tompo, ary hoentinao kolokoloanao karakarainao mandrakariva, ampitoeranao amin'ny fanjakanao. Ary raha ho avy ianao Jesosy, rapitso rafaka pito tsy fantatray dia hoany aminao mandrakizay izay. Ianao fanamasina mametraka an'izany fanantenana ty anatin'ny fona izany, ary fanantenana tsy miova mandrakizay izany. Tehirizo izay Jesosy, tsy mahatana anao reto ny vahoakanao, anao ireo Jesosy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Voninahitra ho anao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.